Italiani Fahatana Safamuzabu Sirite Sotupu Befitia Samuti Ivadikamina Famata Kisaturi-turia Samuti Anarakamana Sarakani Ambini Vidyavana Teso Sosina Sasifa Kapanani Sanarena Zavamu Talu Sirite Sotupu Befitia Samusi Ivadikamina Famata Kisaturi-turia Samuti Anarakamana Inuna Nubaha Sarakani Ambini Vidyavana Teso Sampata Safanite Amafi Samusariati Prematu Sirite Sotupu Befitia Samuti Ivadikamina Famata Kisaturi-turia Samuti Anarakamana Inuna Nubaha Sarakani Ambini Vidyavana Teso Fative Nuhampi Vadikani Nuzaneri Fage Fanaku Sirite Sotupu Befitia Samuti Ivadikamina Famata Kisaturi-turia Samuti Anarakamana Enisa Tegesisauritu Timbaha Asarakamina Inuna Mantuitipanu Nilituruti Adamana Fenoda Mutupu Enimati Tiasi Ivadikamina Iana Nuvenuna Wanati Katuri Nifuku Ana Iarivavaka isika rehetra. Andriamanitra ray zanaka ary fanay masonao. Misaotranao zahay fa afaka makalaza ny isa-taona fa 470 ny tobo lehibe faharimena. Fitiavanao sy ny famindramponao aminay manokana izany. Apetraka eo am-pelatananao ny fotoana rehetra. Apetraka eo am-pelatananao ny teninao izay fampizaranay amin'izao fotoana izao. Mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia mamindra fo amin'ny olombelona rehetra Tompo, fa Andriamanitra mpamindra fo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Manakery avy Nazareta, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika indray ry havana, nahatratra zao isa-taona 470 ny tobo lehibe faharimena izao. Dia miara-mifaly isika satria mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra. Dia misaotra azy noho izany isika. Isaorana manokana koa ny tompony andraikitra ny tobo lehibe faharimena izay nanome anay izao anjara izao. Ny fiadanan'ny Tompo ane ho aminareo mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra ary ry havana izay voalahatra hotoriko amintsika amin'ity fotoana maraina ity. Dia hitantsika zany ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahenina ny andininy fahenina ambinipolo hatramin'ny andininy faharaiky amin'ny fitopolo. Filazantsara araka ny Jaona toko fahenina andininy fahenina ambinipolo hatramin'ny andininy faharaiky amin'ny fitopolo. Rehefa hitantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana
dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niary nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izao va no nifidy anareo 12 lahy? Nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Fa izy nilaza an Jodasy zanak' Simona Iskariota. Fa izy io no ilay efa hamadika azy, nefa isan'ny 12 lahy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry zanaky ny fifoazana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny alahelo lehibe ry havana no itenenan'i Jesosy manao hoe, ianareo koa va mba hiala. Tohatra ny hita amin'izany ry havana le mason'i Jesosy mangano any, ilay endrika maloka, ilay fahadisom-panantenana ao anatin'ny fony, mahita ny retim-panaradia azy izay niemotra tamin'izany fanaradia izany, mahita ny reto izay mba nampianariny ny soratra masina izay mba nieniny feony ihany nandritry ny fotoana lava, kanefa dia anatin'ny ray mpimaso no anapahakevitra hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa inona ry havana no mitranga no mahatonga an Jesosy iteny an'izany hoe, fa ianareo koa va mba hiala izany, mantsy ny mpianatra. Alay fisaratsaina ry havana raha toa ny vadinao no ao anatin'ny fotoana izay tsy hapozinao akory no miteny aminao tampoka manao hoe, hisaraka aminao aho, hiala aminao aho, tsy hiara mandeha aminao tsony aho. Manahoana ny fahadisom-panantenana, manahoana ny fahakiviana, manahoana ny maso mangano any izay hitranga amin'izany fotoana izany ao anatin'ny fotoana tsy hapozina. Manahoana raha ny zanakao izay nikolokoloanao fatratra, ilay nitiavinao, ilay nametrahanao ny fitiavanao rehetra ka nataonao ambony noho ny zavatra rehetra teto amin'ity zao tontolo zao ity, no miteny tampoka aminao hoe, tsy ara-onina aminareo tsony aho, andeha ho any alavitra, tsy ho hitanao tsony aho, fa tsy iaino ny feoanao tsony. Manahoana ny alahelo-potsika amin'izany ry havana. Fa zao no ambara aminao, mihoatra lavitra noho izany ny alahelo-n'i Jesosy Kristy Tompo. Raha mandinika amin'ny mpanaradia azy na mandinika amin'ny mpianana izy izay miala tampoka amin'ny fanarahana azy. Inona ny antony mampiala amin'i Jesosy ry havana? No mahatonga ny olona miala amin'i Jesosy ty zao, tsy tafalatsaka marina ny anatin'ny fony, tsy tafapetraka lalina ary tsy tafatoetra milalina ao anatin'ny fony ao ny tenin'Andriamanitra. Tsy tafapetraka lalina ao anatin'ny fony izany finonan' Jesosy Kristy Tompo izany. Fa manaraka an Jesosy amin'ny zavatra ivelambelany, manaraka an Jesosy amin'ny zavatry ny tany sy ny zavatry ny nofo, hany ka raha misy zavatra mifanohatra amin'ny zavatra atenainy na mifanohatra amin'ny zavatra heverina, ambaran'i Jesosy na ambaran'ny tenin'Andriamanitra na ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany, dia indro izy manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo. Inona ny tsy efa nataon'i Jesosy tamin'ireto olombelona be reto, olombelona maro be reto, tsarotsika ny famahanany 5,000 lahy sy ny fianakaviany tena tendrombohitra, ny famahanany 4,000 lahy sy ny fianakaviany tena tendrombohitra. Tsarotsika ny fanasitranan'i Jesosy ny marary maro, tsarotsika ny fanadiovan'i Jesosy ny boka, tsarotsika koa aza ny fananganan'i Jesosy tamin'ny maty. Inona ny tsy efa nataon'i Jesosy tamin'ireto jiosy mpanaradia azy reto? Fa ao anatin'ny fotoana ray tsy hapozina no itenenany amin'i Jesosy manao hoe, hiala aminao zay, amin'izay fotoana izay tsy misy fialan-tsiny, tsy misy fanaovam-beloma, fa teny mahery manao hoe, iza ny anaraka anao, foka ianao, olona tsinitsininy ianao, mpamina ny sandoka ianao, tsy mila anao tsony zahay. Mampalahelo zany ry havana. Ary izany koa ny ataon'ny kristianina sasany ankehitriny ao anatrehan'i Jesosy Tompo amin'ny fanarandia azy. Rehefa tonga ny zavatra izay heveriny fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ataon'i Jesosy amin'ny fiainany, rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra izay toa mamely azy amin'ny fahotany
ka mitarika azy ibebaka dia tsy zakany zany ka dia aleony manapa-kevitra tsy hanaraka an' Jesosy intsony. Ny zavatra tsy zakany reto Jiosy reto tamin'ny tenin' Jesosy dia le teny fiainana nambaran'i Jesosy hoe izao ny mofinaina midina avy any an-danitra, izao ny mofo izay midina avy any an-danitra ka mitondra fiainana mandrakizay ho an'izay mihinana azy, ary izay misotro amin'izany rano zany dia rano velona tsy angetaeta intsony. Tsy nahitan'ny Jiosy fiainana zany tenin' Jesosy zany, fankahalana no nandraisan'ny Jiosy an'izany, fitenentenena foana, fitenenan-dratsy ny fanahy masina no andraisany an'izany ka hitenenany an' Jesosy hoe mpamina ny sandoka ianao. Ry havana, tahaka izany koa ny fiainantsika ao anatin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Indraindray no hitenenantsika manao hoe tsy hanara-dia an' Jesosy tsony aho, tsy mety amiko ny zavatra ambarany amiko, tsy mifanaraka amin'izay tiako hiainana ny ambarany amiko ka dia hiala aminy aho. Izao ny ambara aminao, malahelo Jesosy ary mitomany izy. Jesosy Kristy Tompo tsy mba manana zany saina divorce zany, zany terme hoe divorce izany tsy mba terme an'Andriamanitra zany. Ny olombelona mpanotany tiany zany, ny olombelona mpanotany makafiany zany, fisarahany zany, Andriamanitra tsy mba makafiany zany. Rehefa Jesosy no miteny hoe ay ianao ary izao dia anao, dia mitoetra mandrakizay ny teniny ary tsy maniry ny alanao aminy izy, fa ny olombelona maniry hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo. Naleon'ny reto Jiosy reto niverina amin'ny fiainana andavanandro, niverina iain'ny fampianarana masirasira ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, niverina hanompo ny ezaky ny lalàna hitadiavana fanamarinana, niverina hanompo amin'izao tontolo izao, niverina hanompo amin'ny Satana, niverina amin'ny namana fahiny izay mitarika amin'ny lalan-dratsy. Aleony misafidy an'izany lalan'ny fahaverezana zany toy izay misafidy ny lalana hitondran'Andriamanitra azy. Ary izany indrindra ry havana no mahitonga an' Jesosy hiteny amin'reto mpianatra reto manao hoe ianareo koa va mba hiala. Amin'ny alahelo no hitenenan'i Jesosy an'izany, ao anatin'ny fomangorakoraka no hitenenan'i Jesosy an'izany, satria malahelo loatra izy amin'ny olona izay miala azy. Ohatra ny te hiteny Jesosy amin'izany hoe ianareo 12 izay notoiaviko manokana, izay nofidiko tao anatin'ny maro mba hiara-hinana manta sy masaka amiko, ho mpanara-dia hiaraka amiko andro aman'alina, ianareo koa va napa-kevitra ny ala amiko. Ohatra ny te hiteny Jesosy manao hoe ianareo izay nofidiko manokana ho apôstôly, ianareo izay vavolombelon'ny fahagagana maro izay nataoko, ankehitriny ve nareo hanapa-kevitra koa hanara-dia. Ary efa nitendry mihitsy ary Jesosy ry havana teto manao hoe 12 lahy nareo no vidiko, fa izao mahalala dia voly ny anankiray aminareo. Efa hatramy voalohany ry havana ao anatin'izay amindran'Andriamanitra fo amin'ny Jodasy no efa hata'n Jesosy fa efa devoly hatrany amin'ny voalohany izy. Tsy ny tenin'Andriamanitra no mitoetra ao am-pony, tsy ny tenin'Andriamanitra mandaitra ao am-pony, fa ny tenin'ny Satana, devoly izay mpanompo ny Satana. Dikan'ny hoe devoly ange dia mpiapange, mpanaratsy, mpanameloka ny hafa. Ary inona moa no nataon'ny Jodasy tsy niapangan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fandraisana ny vola 30? Ry havana, foana ny finoana manoloana ny herin'ny vola. Maro ny olona rehefa mahita sy jamba ny vola, afoy daholo ny fanarahan-dian'i Jesosy, afoy ny fitiavany n'Andriamanitra, nafoy ny fanompon'Andriamanitra nandritra ny fotoana lava, naleo manaraka ny sitrapony devoly, jamba ny mena miravoravo ny vola eto amin'ity zao tontolo zao ity. Nataon'Andriamanitra ho tsara ny vola mba hanasoavana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity, fa ny olombelona mpanota dia manao an'izany ho ratsy ka mampiasa an'izany amin'ny sitrapony nofony, amin'ny azahoana voninahitra sy ny fitiavana ny olona ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ry havana malalo amin'ny Tompo, malahelo Jesosy Kristy Tompo mijery ny fiainan'ny kristianina ankehitriny. Malahelo Jesosy mijery ny fiainako, mijery ny fiainanao ankehitriny. Fa maro izay miatsara velatsihy amin'ny fanarahana an'i Jesosy, any amin'ny lalana tsy izy no andehanana kanefa dia mijoro ho mpanara-dia an'i Jesosy Kristy Tompo. Ary maro mihitsy ary nefa nanambara fa hiala amin'i Jesosy, satria tsy azo izay natenaina, tsy azo izay nilaina,
tsy azo izay nirina amin'ny fanarahandian'i Jesosy ka dia naleo niala amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Izao ny fanontaniana petraky Jesosy aminao androany. Ianao izay miaino ny tenin'Andriamanitra, ianao koa va te hiala? Na hoe sao dia efa niala mahitsy ianao? Inona ny tsy efa nataon'i Jesosy taminao? Inona ny fahagagana tsy efa nasehony taminao? Indrindra ambonin'izany ny fanangananao hozana maimaim-poana, nefa ianao dia mpanota tsy mendrika. Ianao izay tsinitsinina akory, nataon'Andriamanitra ho marina, nataon'i Jesosy ho marina ianao, izy niaritra amin'ny fangirifirina teo ambony hazo fijaliana, izany nefa nataony taminao, kanefa dia misy manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ianao izay olona ratsy, ianao izay tsinitsinina akory, no rarahan'i Jesosy no menaka ny famelan-keloka, no sorany ny menaka ny famelan-keloka, ka tonga na manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, satria ny tenenana hoe matokia voavela ny elokao. Kanefa dia manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy, manomboka kivy amin'ny fiainana, manomboka tsy mahita fifaliana ao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy, fa tao fahadisom-panatenana foana ny hita isanandro, ka dia nalao miteny hoe hiala aminao a Jesosy. Ry havana malalo amin'ny Tompo, tsarovy ny fisarahana amin'i Jesosy dia lalana mamakivaky any amin'ny lalan'ny helo maharitra mandrakizay. Ny olona izay manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo dia efa maizina ny lalan-kalehany, tsy mahita izay ho diavina izy, hamantana avy hatrany any amin'ny helo maharitra mandrakizay izy. Ary ny fitomaniana izay niainany teto an-tany, ny fidradradradrana izay niainany teto an-tany, ny alahelo sy ny fijaliana ny ainany teto an-tany dia hitohatra any amin'ny helo izany, ary tsy isy fiafarana, hiamafy isanandro isan'ora. Mifanohatra amin'izay lalan'ny olona makany an-danitra izany. Ny makany an-danitra dia izao, ny alahelo sy ny tomany, fijaliana teto amin'ity tany ity, tsy ho tsaroana intsony izany any an-danitra, fa ho fafany Jesosy ny ranomaso eny amin'ny tava, ary tsy misy alahelo intsony, tsy misy tomany intsony. Izay miala amin'i Jesosy ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra, raha misaraka amiko ianao, tsy mahefa na inona na inona. Ny mpanara-dia amin'i Jesosy marina ry havana dia izao, na inkidona na inkitranga, na inona teny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, na ho mahery sy mandona azy ary ny tenin'Andriamanitra, ka tao mampangiry firy azy ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra, dia tsy miala amin'Andriamanitra izy. Manao tahaka ny Petera izy, izay misolo tena ny apôstôly, manao hoe ho any amin'iza moa zahay, ianao no manana ny tenin'ny fiainana. Ry havana, ho any amin'iza ianao amin'ity fiainana ity? Aiza ny lalakalehanao, aiza ny tianao aleha, aiza ny heverinao fahitanao ny fifaliana sy ny fiadanana, ho any amin'iza moa ianao? Jesosy Kristy ihany no manana ny tenin'ny fiainana. Izy ny afaka mampionona anao amin'ny zavatra rehetra, izy ny afaka mampitony ny alahelonao, izy no afaka mampitsahatra ny adi-panahinao, izy ny afaka manafaka anao amin'ny ady izay lalovana. Ho any amin'iza moa ianao? Jesosy no manana ny teny fiainana. Izy no teny fiainana, raha izay ny tena izy. Jesosy tenany mihitsy no ilay tenin'Andriamanitra midina avy any an-danitra, tenin'Andriamanitra azo tsapaitanana, tonga nofo sy raha teto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy mba tenin'Andriamanitra alokan'ny vava fotsiny izany, fa tenin'Andriamanitra tonga nofo ka miasa, mitondra fanavazana amin'ny fiainantsika, mitondra fiadanana ho anao. Ilay tenin'Andriamanitra nombohala teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa tsy maty ny fasany izany, na dia nalevina azy. Fa tenin'Andriamanitra mitoetra mandrakizay, tenin'Andriamanitra manan-kero mandrakizay, ary tanteraka ao amin'i Jesosy mihitsy ilay mateny manao hoe izao tontolo izao ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Na ny marimarina kokoa hoe izao tontolo izao ho levina, fa izao tsy mba ho levina, hoy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, ho any amin'izy ianao, tsy misy lalana azonao aleha. Na iza milaza anao hoe aty ny lalana ka andehana, sandoka sy mpamitaka izany. Jesosy rery ihany no lalana andehanana, izy rery ihany no fiainana mandrakizay, ary izany no itenenan'i Petera manao hoe ianao no ilay masin'Andriamanitra. Ao amin'ilay masin'Andriamanitra ihany no misy ny teny fiainana mandrakizay. Jesosy ilay teny fiainana no manafaka anao amin'ny ady ny mpanahy isanandro. Jesosy ilay teny fiainana
no manafaka ny adinao rehetra sy ny olanao rehetra. Tsy nitoka na androngony na ny zava-mahadomelona no mampitsahatra ny alahelonao sy mamafo ny fitadidinao. Jesosy irery ihany no manafaka ny zavatsarotra rehetra. Ry havana, amin'ity andro anio ity, ny fanevantsika dia ny hoe mitsangana mihazava, efa tonga ny fahazavanao. Efa ela ny tao aminao ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra. Ry havana, mitsangana ankehitriny, aza miherikerika, aza mitady lalana hafa andehanana, mihazava amin'ny manodidina anao. Izy ilay teny fiainana, Jesosy ilay teny fiainana no efa ao aminao. Aza aketraky ny fahoriana izao tontolo izao. Aza mora ketraka koa amin'ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra aminao. Fa mahasoanao reny, mahasoanao reny ho fantsiana izay diso, ho fitariana anao amin'ny lalana tsara. Kehitriny aza ketraka na amin'ny vadim-po, mitsangana mihazava, efa tonga ny fahazavanao. Amen. Voninahitra n'Andriamanitra ray sanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay mampahiry anay manoloana nyity fiainana sarotra ity. Ankehitriny izahay dia mametraka ny hoavinay sy ny fiainana fiangonana eo am-pelantananao. Taio izay rehetra miaino izao fandaharan'ny toby lehibe farimena izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Miss
vavaka isika rehetra tompo ka misaotra anao zay Andriamanitra raha afaka mandray ny teninao amin'ny alalan'ireto fitaovana reto ao anatin'ny fiboana tokoa ny firenenay no ny toejava misy nefa tsy mba voasakana ny teninao ary dia soaranainao zany mialala ny fananao masina azy ataovy maharay izay tena sitraponao koa zahay ka io amin'izay tsara sy akasitrahana marina ary omany fitarihanao mandrakariva ny fiainana azavela isan'ny elingelona ny fotoana ary azavelanao isan'ny elingelona ny sainay fa aoka ianao no hiasany zavatra rehetra ny anaranao Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny komitiny W Farimena ho anjarantsika dia ny lioka toko 720 raisana ny andinin'ny 7 zany ary mitsahatra amin'ny andinin'ny 420 filasan-tsara araky lioka ny toko 720 ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 420 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ty fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roalahy niakatra teo akanjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hiditra. Le fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao akeliny, tsy maro, mpijangajanga, na tahaka io mpamory hiditra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro mandoa ny 70 amin'izay azoko rehetra. Ka ilay mpamory hiditra kosa nijarona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe Andriamanitro mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo zany lehilahy zany nedina tany an-tranony efa no amarinina no ny anankiray fa izay rehetra manantra tena no ahitry ary izay rehetra manetry tena no hasandratra. Ray masonao manamasina ray amin'ny fahamarinana le teninao ny fahamarinana. Amen. Ry malaro amin'ny tompo ampitombanao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity andin-tsoratra masina ity dia anankiray amin'izay fampianarana momba ny atao hoe vavaka raha ny ampiasantsika azy amin'ny andavanandro. Raha ny voasoratry lioko amin'ny toko 220 ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny 320 dia nanisoramandreo mihitsy aza dia hoe ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka. Ary tsy eto amin'ny andiny 720 toko 720 ity kosa andiny voalohany ka hatramin'ny 9 dia ny filazana voalohany dia tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Fa ity eto amin'ny andin'ny 7 ka hatramin'ny 420 ity kosa dia tsy izay loatra no antony mahatonga azy nanoratra araka ny ahitana azy amin'ny andin'ny 7 tsy dia mivavaka loatra fa ny olona izay matoky tena ho marina. Ary ao amin'ny fomba fanoratra literatura grika rehefa misy paragrafy tahaka izao dia nivezateny voalohany sy ny farany no mamaritra na ahitana ny atao hoe hevi-dehibe tena ampitaina. Ary satria lioka izay manampahaizana fa tsy mba tahaka ny apôstôly sasany dia tena nanoratra grika amin'ny fomba tsaratsara kokoa ho ny mpandinika izy. Ka raha izay mpanoratra tsaratsara kokoa izay araka ny lazaindreo lafiny hoe dia azo antoka indrindra fa hampihatra izany fomba fanoratra literatura izany izy. Ka eto ary dia tsy dia mivavaka loatra no tena zava-dehibe na dia miresaka olona mivavaka azy fa zavatra tiana ampitaina dia ny hoe fanitsina zay olona matoky tena ho marina, fanitsina zay olona manandra tena ho marina. Dia izany no zavatra lehibe indrindra na dia tsy azo foanana azy ny fampianarana momba ny vavaka ao anatiny dia ny tena fikereny kosa dia tena lay resaka momba ny faharetretena sy ny fahamarinana. Ary satria manana faneva zay ny fidina ny toby dia haopatsika amin'izany ny tondrana ny fampianarana eto. Ka ao amin'ilay faneva dia ny Isaia toko 40 ny andininy
voalohany ka hatramin'ny fahatelo indrindra dia misafidianana hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Raha no lazaina teo alohan'ny fivorian'ny komity ny momba izany tamin'ny 4 aogositra 2024 dia zaho manokana anao taitra tao anatin'ny saiko hoe nahoana moa no mbola boky Isaia indray mijerena vao nidinihina io tany amin'ny isa zaigabe ny fifoazana dia nahoana ny mbola io indray maviana kanefa rehefa niditra ity dretra raha iainantsika tamin'ity taona 2024 ity tena resy lahatra ry avana ka tena mibaiko atsika tokoa Jesosy hoe mitsangana mihazava ao anatin'izao fivohana izao, ao anatin'izao arety mandoza izao, ao anatin'ny tao tsisy fanantenana tahaka izao eo indrindra ao nasain'i Jesosy mitsangana isika ary menibaiko hoe mitsangana ka iza amin'izy mirahalahy reto no tena manatotosan'izany hoe mitsangana mihazava ary avy amin'izany no andraisantsika fanitsiana koa eo amin'ny fiainantsika ilay vaseova sa ilay mpamorikitra raha jerena tsotra dia ilay fariseo no nitsangana ary nitanisany fahatsarany teo anohan'Andriamanitra. Ilay fariseo no manatona eny akaiky ny alitara eny amin'ny toerana izay hitenenan'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro ao ambadika ilay kerobina ao amin'ny efitra masina indrindra. Ilay fariseo manatona ny hazavana kanefa tsy izay nolazain'ny tompo eto andeny 7:20 izany lehilahy izany zany hoe ilay mpamorikitra voatany an-tranony izy ka any izy dia efa noamaria satria izy no nanatona ny fahazavana. Zany hoe tsy ilay vavaka loatra, tsy ilay teny natao teo anatrehan'Andriamanitra, tsy ilay toerana nijoronana nitsanganana fa ilay toe-po nanatona an'Andriamanitra mihitsy tsy mitovy, tena tsy mitovy. Le anankiray raha nanatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatonana teny anoloana sady nanandra-tanana teo anoloana dia tsy nisy zavatra nataony amba tsy nitanisa ny fahatsarany. Raha olazay mitondra izay mba fahazavana heverina izy ary tsy diso zany satria zany no fivavaka ny testamenta taloha indrindra ao amin'ny Samuela 2 toko 2:20 ny 4:20 sy ny manaraka dia sahy mihitsy i Davida aminazy hoe namaly hiaraka ny fahamarinako Jehovah. Tena mitanisa izy hoe nitandrina ny lalàna ka mitovitovy amin'izany no atao amin'ity fariseo ity mandohan'ny vavolokarena manao an'izao manao an'izao tsy tokony ho diso izy kanefa tsy no hamarinina izy. Andriamanitra fa zanatry mianatra, Andriamanitra fa te hampirisika hoe ataovy kely ny vavaka satria tsy manana sofina afaka iray no va izy so dia makarenina azy mitabataba sy miresaka lava loatra. Tsy zany, tsy zany namarina ilay mpamorikitra fa izy mihitsy nyainga avy any an-trano dia ndeha hanatona an'Andriamanitra ka hitady ny famindram-pona. Zany hoe tena nialoka tamin'izay nataon'Andriamanitra izy, nanovo tamin'izay nataon'Andriamanitra izy, nanovo amin'izay hataon'Andriamanitra ho azy izy fa tsy izay nataony. Zany no tena mitsangana amin'ny fahazavana, zany no tena mitsangana amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Eo ary no isariana ny saitsika tanay itsika variana tompo mieritreritra hoe izaho zao dia efa mpiandry zao taona ary dia nifaninanana zany tamin'ity toerana anankiray fa tonga tao zay dia nanontany ianareo ve tompoko mampiandry pastora ny tena amin'io ny tompoko any pastora aloha dia efa mampiandry ihany dia nilaza izy firy-taona zany nampiandry ianao dia nitanisa izahay 5 taona izahay 10 taona dia zany nifaninanana zany no ifampijerena sy fampitsara raha mba fantany ma vao hiditra ny STPL fotsiny dinany 4 taona efa nampiandry fa inona ny dikan'izany tsy hoe 10 taona na zao taona fa mifanontany manovo amin'izay an'Andriamanitra ve ianao sa milaza izay ataonao ary io mitsangana amin'ilay fahazavana. Ary eto dia mazava ny tena mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao tonga
rehefa zavana ho anao le voninahitra Jehova miposaka ao aminao mahatonga anao mazava fa tsy enao ka raha tsy iainatsika zany dia tsy tafavoaka arak'izay tena fikendren'Andriamanitra ka mbola bakononay ary tsy hanana fahamarinana ianao ka raha manatona fiangonana zany ianao manatona tempolin'Andriamanitra ianao dia tsotra izay hataon'Andriamanitra ho anao no isainao sy tadiavinao voalohany fa tsy araky ny mahazatra zany mahatonga atsika ao anatin'ny fitaovavahana ara-liturjika ny zavatra roa dia miasa sacramental sy miasa sacrificialy ka tsy manao asa sacrificialy mihitsy isika raha tsy avy mandray izy avy amin'Andriamanitra zay miasa sacramental ary io no mahatonga atsika mideran'Andriamanitra sy manao azy amin'izay fotoan'izay anao tsy hanana ireharehana fa zay nataon'Andriamanitra ho anao izany no hireharehanao ary zany ry havana no tena fahamarinana tiany Jesosy ampitainy ka eo anoloan'izany ary raha mitsangana androka devoly ianao satria mpiandry inona no asa hinao hanao izany asa zany nanovo tamin'izay nataon'i Jesosy ve ianao nanovo zay tamin'izay nomen'Andriamanitra ve ianao fa raha tsy izay nataon'i Jesosy efa nandresy ny devoly no tovozonao ho tonga eo aminao ka handroka ny devoly tsy ny fahazavahanao no haresin'ny devoly zany no mahatonga atsika asarobidina te sakristy ao ny mpanompan'Andriamanitra anankiray ny fandresena ny devoly dia efa vita amin'i Jesosy fa aimbavaka ampandoalehana no hanovozana amin'izany ko eo aminao ka hiampita amin'izay devoly horohana amin'ny anaran'i Jesosy zany no hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany hoe manao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany ny zavatra misy raha raha tsy manovo isan'andro isam-potoana ianao dia tsy naman'ilay mihazava amin'ny fahazavan'i Jesosy kanefa tena manao izy tena manazavanao izy raha nanatrika any Mosesy ny olona araka ny tantarain'ny Exodosy 4:telopolo andeny fa 20 ka hatramin'ny 10:telopolo naverapiratra ny tavan'i Mosesy rehefa nidina avy amin'Andriamanitra tsy fahazavan'ny Mosesy no fa nihaonany tamin'Andriamanitra no nahatonga azy lazava tsy hitan'ny Mosesy zany fa ny olona no mahita ka raha ianao no milaza ho mahita ka hitanisa tatan'ity olona ty ny fahazavanao tsy fahazavana tena izy zany fa sandoka ny fahazavana avy amin'Andriamanitra asan'ny fanahy zany tsy hitanao zany raha nisy aroko mbanompon'Andriamanitra anankiray nampianatra hoe raha fantatrao izy ho asy dia hampireharehanao fa raha avy amin'ny fanahy masina dia tsy misy izay fantatrao akory areo indrindra mizarehana misaitsika fa Jesosy kosa hoy Paoly ao amin'ny Kortianina 2:7-20 dia manome fanompona hafa kokoa akoatran'izay nireharehany zanak'Israely tamin'i Mosesy ka mitava tsy misarona dia tarafiny voninahitr'Andriamanitra isika dika teny voalohany aho dia ny hoe toy ny fitaratra toy ny mijery amin'ny fitaratra mijery ny voninahitr'Andriamanitra isika fa ny dika amin'ny faharoa dia hoe toy ny fitaratra tarafiny voninahitr'Andriamanitra isika izany voninahitr'Andriamanitra mitaratra ny fiainanao zany iny no manilo ny aizina manodidina anao aza manometsina an'Andriamanitra ianao raha manjakany azy fa ny fanontaniana ianao fa manaiky tarafiny ianao fa manaiky tarafiny tsy zany no olana ny aviny zany mampalahelo indrindra ka eo mpamaranana azy fahazavaniza no hitsangananao ianao va satria miakanjo fotsy manao zavatra mitafilamba fotsy tsy manana asa soa hireharehana hoe reto ny ataoko fa tsy ohatran'ny ataony sa ny fahazavan'i Jesosy mihitsy no hitsangananao raha manao hoe baiko anao Jesosy hoe mitsangana mihazava dia te ilazy izy hoe raiso le fahazavana zay omeko anao manomboka zao fa io no anazava ny firenena io no anazava ny fiangonana io no anazava ny fiarahamonina ary ny fahazavana dia miteraka fiainana raha ilaina indrindra ho fandevonana ny arety mifindra fahazavana dia ilaina mandevana ny mikroba fahazavana dia ilaina mandevana ny
virus tena mamotika ny hazavany masoandro io ary zany ny tombony amin'izay isinny masoandro zay ananatsika fa ny oatra lavitra noho zany tsy hoan'ny covid-19 ihany no ilaina fahazavana fa lay mahavery mandrak'izay lay mahavery mandrak'izay covid-19 le vide totaly fa nitohiny any amin'izy ianao fahazavana izy anao amakivakinao ny lalana entin'ny fahafatesana ary fahazavana izy no entinao miatrika ny aizina nateraky ny asan'ny devoly am'ty tanity ianao indrindra izay natokanao piaty raha mitsangana androka devoly ianao fahazavana izy amy ijoronao so de zatra loatra ianao amin'ny milaza tenao sao efa 30 taona natokana erehana mihitsy za tao ny toerana anankiray vao tonga tao zahay de ole olo ianareo ve mba mpiandry pasteur ny tena amin'io de ngaga zay de anay moa pasteur iny fa zahay mpiandry 5 taona de me zay ianay 20 taona anay 10 taona de gaga ianao nidirako tao amin'ny STPL fotsiny za 10 taona nampiana vao zay vaniditra teo fa inona ny ilana an'izany so de le olona voatokana azy no manovy fahazavana kokoa am Jesosy toy zay no olona efa goaikatitra de neo indrindra ny fanahy izay mibaiko ao anatinao fahazavaniza no eo aminao fa raha tsy ny fahazavany Jesosy de maty atoka indrindra tena amina mitsiro atsika Jesosy ordianina faharo toko fahatelo anany andeny 7 de manambara tranompo amin'ny toko fahatelo izy de mampitary hoe Mosesy namerapiratra ny dada zay nasiana fisaboloboana fa zay kosa izy amin'ny fanompona zay netsony Jesosy anay de tsotra tsy mila tsony fisaboloboana fa asiko ary eo amin'ny 7 izy de toy ny fitaratra tarafiny voninahitra Andriamanitra ny tena dikany anakaraha ndikany voalohany ao de hoe mijery amin'ny fitaratra mijery ny voninahitra Andriamanitra amin'ny fitaratra am'izay fotoan'izao ianao zany no mijery de misy fitaratra anankiray ahitana ny voninahitra Andriamanitra any ambadika fa midikany faharoa tena ianao mihitsy ny tarafiny voninahiny amamiratra ary zany ny zavatra anankiray tena tian'Andriamanitra nampitaina amitsika raha mijery nahita mitara isika nahoana de tsy nahita olona ve ny tompo nahoana ny olona mampandretatatra mamolava no nasolo ny ray aman-dreny dadatorako zangy Daniel rehefa tsy maintsy nisy olona teto am'ty tany ity izy ny 13 novambra 1770 nahoana ny antony de tsotra ny faneva mihitsy zay tena ovoizina mitoby farimena fibebahana ary olo fibebahana de zao mifototra tena tsy manana fahamarinana na de kely aza ka manovy mandrakariva amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary sahy manatrika an'Andriamanitra am'izany fahamarinana am Jesosy Kristy zany avana ho ianao avy zay mpanatrika any an'isa-taona mitoby farimena manontany tena va ianao hoe tena izaro va ilay mitsangana ary mitsangana fahazavaniza leo amiko raha mandroka devoly avy am'izay nataonizy fa ny devoly hoy ny mpanompon'Andriamanitra anakiraha efa resy fa ny anjaratsika de manovy zany fandresen'i Jesosy izany ary amin'ny lohany anaovanao ny akanjo masina mihitsy ho iadina varotra mba ho tonga eo amin'ny vatanao zany fandresen'i Jesosy zany amin'ny fanahimbavaka amin'ny fanetretena eo masarobidy ny fotoana zay hitokanana am'za Kristina toerana manokana alohany anaovana akanjo masina fa tsy ala amin'ny ataon'ny sasany tonga diny akanjo fa tsy anendrika tsinaikena izy sanaty resaka ny tsinaikena amerikana fa nofodena tsy ariavana tovozy ny fandresen'i Jesosy tovozy ny fahamarinan'i Jesosy ino entinao miatrika ny fiainana am'izay fotoana zay anao tsy manana tany saina hoe izaho nataoko fa iondria kosa anao hoe Jesosy misaotra anao engane
ka ahita olona mangetaheta tena te hiaona amin'Andriamanitra fa avy any an-trano zany olona zany dia fa hamarina arinona le mangetaheta te hiaona tsy manana zay mahitina hiderana tena amin'Andriamanitra fa hiady varotra kozy amindrao fo aho mba ho velona dia zany no fiainana tiany tompo fampianarana antsika indray amin'ity fotoana ity ray soariny tena angatao amin'ny fanahy masina ampio avy fanahy masina fa azavany tena ho any amin'ny tiako hiaina amin'izao sisa izao fahazavan'i Jesosy Kristy kosa no hoe ho amiko ho amin'ny ankohonako ary hoe eo amin'ny ataoko rehetra sy amin'ny aleako rehetra dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra hivavaka isika ampio ary zay Jesosy dia raha andeha mahavalonay ny momba anay rehetrarehetra anontany kosa hoe inona amin'izay anao no mba hifanananay sy hiainanay amin'izany zay dia anao no hoderaina ka raha ho avy ny fitsanganany tena maty raha hitsangana izay handray ny lova masina tena tsy ho menatra zay tena tsy ho resy lahatra zay fa hanana ambara be lehibe ao amin'ny fitsarana tena tsy ho resy lahatra zay fa hanana ambara hanana zay ho tononona satria n'izay nataonao Jesosy no ho tantaraina eo dia hangina ny mpitsara dia rahaina ny voninahitra hatramin'ny talondrelaka ho manakizay amen raha iso ny fitahina voasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fa raha isona fifombonana fanamasa ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ho manakizay amen. Ooh,